Jaona toko fa 7 nanomboana an' Jesosy tamin'ny azo fijaliana. Ary tamin'izany dia nalain'ny Pilato Jesosy ka nokapohiny, ary miaramila nandrandrana satroka tsilo ka nasatrony ny lohany, ary nampitafiany lamba volomparasy izy, dia nanatona azy ireo ka niteny hoe arahaba ry mpanjakan'i Jiosy, sady namely tahamaina azy izy. Dia nivoaka indray Pilato ka nanao taminy hoe indro izaho mitondra azy mivoaka ho ito aminareo, mba ho fantatrareo fa tsy hitako izay elony na dia kely akory aza. Dia nivoaka Jesosy misatroka tsilo sy mitafy ny lamba volomparasy, dia hoy Pilato tamin'ny vahoaka, indro ny lehilahy. Ary rehefa hitany lohan'ny mpisorona sy ny mpiandry raharaha Jesosy, dia niantso ireo ka nanao hoe omboy amin'ny hazo fijaliana izy, omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Hoy Pilato taminy, entonareo izy ka omboy amin'ny hazo fijaliana, fa izaho tsy mahita izay elony. Fa ny Jiosy namaly azy hoe izahay manana lalàna, ary araka izany lalàna izany dia tokony ho faty izy, satria nanao ny tena no zanak'Andriamanitra. Ary noho nyreny Pilato izany teny izany, dia voamaika natahotra izy. Dia niditra tao anaty rova indray izy ka nanao tamin'i Jesosy hoe avy aiza moa ianao? Fa tsy namaly azy akory Jesosy. Dia hoy Pilato taminy, tsy miteny amiko va ianao? Tsy fantatrao fa manana fahefana handefa anao aho, sady manana fahefana hanombo anao amin'ny hazo fijaliana koa? Jesosy namaly azy hoe ianao tsy manana fahefana amiko akory, raha tsy nomenanao avy any ambony. Koa izay nanolotra ahy taminao no manan-keloka bebe kokoa. Ary hatramin'izany dia nitady andefa azy Pilato, nefa ny Jiosy niantsoka nanao hoe raha alefanao io lehilahy io, dia tsy mba sakaizan'i Kaisary ianao, fa izay rehetra manao ny tena no mpanjaka dia manao teny manohitra ny Kaisary. Ary rehefa reny Pilato izany teny izany, dia nitondra an' Jesosy nivoaka izy ka nipetraka teo amin'ny seza fitsarana, teo amin'ny fitoerana atao hoe lampy vato, fa amin'ny teny hebreo Gabata. Ary andro fiomanana amin'ny Paska ny andro, tokony ho tamin'ny ora fahaenina, dia hoy izy tamin'i Jiosy, indro ny mpanjakanareo. Fa niantso ireo hoe entomboy amin'ny hazo fijaliana izy. Hoy Pilato taminy, omboko amin'ny hazo fijaliana va ny mpanjakanareo? Ny lohan'ny mpisorona namaly hoe tsy manana mpanjaka afa-tsy Kaisary izahay. Ary tamin'izany Pilato dia nanolotra azy taminy mba ombona amin'ny hazo fijaliana. Dia noraisin'ireo Jesosy. Ary izy nitondra ny hazo fijaliany dia nankany amin'ny tany atao hoe Ikarandoa, izay atao amin'ny teny hebreo hoe Golgota. Teo no nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Ary nisy roalahy koa niaraka taminy, iray avy teo an-daniny roa, ary Jesosy teo afovoany. Ary Pilato nanoratra anarana ka napetany teo amin'ny hazo fijaliana, ary izao no voasoratra, Jesosy avy any Nazareta, mpanjakan'i Jiosy. Ary izany anarana izany dia nivakiany Jiosy maro, fa akaiky ny tanàna ny tany izay nanomboana an' Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, ary voasoratra tamin'ny teny hebreo sy romanina sy grika izany. Ary noho izany ny lohan'ny mpisorona tamin'i Jiosy dia nanao tamin'ny Pilato hoe aza soratana hoe mpanjakan'i Jiosy, fa izao izy no nilaza hoe mpanjakan'i Jiosy aho. Pilato namaly hoe izay voasoratro dia voasoratro. Ary rehefa voaombony miaramila tamin'ny hazo fijaliana Jesosy, dia nalainy ny fitafiany ka nozarainy efatra, samy nanana ny anjarany avy ny miaramila, ary ny akanjony koa, fa tsy nisy vitrana ny akanjony, fa tenona iray ihany. Dia niresaka hoe izy aza mba triarintsika fa aoka ilokantsika ho an'izay ahazo azy, mba hatanteraka ny soratra masina manao hoe nozarainy ny fitafiako
ary nilokany ny akanjoko. Zany zavatra zany no nataony miaramila. Ary nijanona teo akaiky ny hazo fijalian'i Jesosy ny reniny sy ny rahavavin-dreniny, Maria, ny vadiny Klopa sy Maria Magdalena. Ary no nitan'i Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany nijanona teo, dia hoy izy tamin'ny reniny: raha vehivavy, indro ny zanakao. Ary hoy koa izy tamin'ilay mpianatra: indro ny reninao. Ary tamin'izany ora izany dia noraisin'ilay mpianatra ho any aminy izy. Ary rehefa afaka izany dia fantatry Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay mba hatanteraka ny soratra masina, dia hoy izy: mangetaeta. Ary nisy bakoly feno vinaingitra nipetraka teo, ary nisy spaontsy feno vinaingitra no tohiziny tamin'ny sopa ka nataony tamin'ny vavany. Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia nanao hoe: vita. Dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Satria andro fiomanana ny andro, dia nangataka tamin'ny Pilato ny Jiosy mba ho tapahina ny ranjon'ireo ary esorina ny faty, mba tsy ho tratry ny andro sabata eo amin'ny hazo fijaliana, satria andro lehibe izany sabata izany. Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjony voalohany sy ny an'ny anankiray koa izay niaraka nombona tamin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Fanononakeo amin'i Jesosy izy, dia hitany fa efa maty sahady izy, ka dia tsy mba nitapahany ny ranjony. Fa ny miaramila anankiray nandefina ny lany voany, ary niaraka tamin'izay dia nisy rà sy rano nandeha. Ary ilay nahita dia vavolombelona manambara, ary marina ny fanambarany, ary fantany fa milaza ny marina izy mba hinonareo koa. Fa tonga izany mba hatanteraka ny soratra masina hoe: tsisy ho tapahina ny taolany. Ary hoy koa ny teny iray eo amin'ny soratra masina: hijery izay n'le foniny izy. Ny nandevenana any Jesosy. Ary rehefa afaka izany, Josefa avy any Arimatia, mpianatry Jesosy izy, nefa tamin'ny mangingina ihany noho ny fatahoran'i Jiosy, dia nangataka tamin'ny Pilato mba hahazony manaisotra ny fatin'i Jesosy. Ary nanaiky Pilato. Dia lasa izy ka nanaisotra ny fatin'i Jesosy. Ary tonga koa Nikodemosy, ilay nankao amin'i Jesosy no nialina tamin'ny voalohany, ka nitondra miora sy hazo manitra voaroaro tokony ho 100 livatra. Dia noraisiny fatin'i Jesosy, ka nofonosiny lamba-paty mba amin'ny zava-manitra araka ny fanaon'i Jiosy raha mamboatra faty alevina. Ary nisy sa teo amin'ilay nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Ary teo anatin'ilay sa nisy fasana vaovao izay tsy mbola nandevenana olona. Ary teo no nandevenany an'i Jesosy no ny andro fiomanan'i Jiosy, satria teo akaiky ny fasana.